Mombantsika menakavana ny fahasoavana sy ny fiadanana amany. Amin'ity andro sabotsy 3 Novambra 2024 dia fifaliana ho andray ny manolotra ny mofinaina ho antsika amin'ity andro an'ity. Mivavaka isika, dera sy mame voninahitra anao zay raha eo fa lehibe ny fitiavanao anay, indrindra nanomezanao anay izao andro anio zao sy ty fahavelomana zay nataonao aty anatinay ity. Koa ampaherezo zay tompo mba ahery amin'ny fanaovana ny sikaponao amin'ny tontolo andro ity, satria tafatoetra ny fonay ka miandrandranao zay manatenanao mba tarinao lalana ho amin'ny fanaovana ny sikaponao amin'ity andro an'ity. Dia mitenena anao Jesosy fa vonikeno anao zay i Jesosy teny tonga lofo. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy 1:20 andinidimy voalohany no anjara mofinaina ho antsika. Apokalipsy 1:20 andinidimy voalohany zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany any ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao avy anan-danitra tamin'Andriamanitra, vohomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo miona amin'ny vadiny. Ary narefeo mahery avy tao amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe, indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia amin'ny olona, ary izy hitoetra ao aminy, ary eo olony ary Andriamanitra hitoetra eo aminy, teo Andriamanina, ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy misy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka ambony seza fiandrianana, indro havozoka ny zavatra rehetra, ary koa izy soraty fa matoky sy marina ireo tenin'ireo. Ay masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Apokalipsy dia mamarana ny Baiboly manontolo. Raha mandroso amin'ny faharavana izao tontolo izao, ary amin'ny bokin'ny Genesis, ato amin'ny bokin'ny Apokalipsy kosa dia sokafana ho antsika ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay voalaza eto hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao. Tao amin'ny Genesis dia mandroso makana amin'ny faharavana izao tontolo izao. Eto amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia sokafana ho an'izao tontolo izao ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Tazana eto ny hoe efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Voalaza eto koa hoe efa mihaingo eona amin'ny vadiny ny fiangonana. Ny fiangonana dia hoarina amin'ny ampakarina, ary mpampakatra dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Eto dia efa vohomana tahaka ny ampakarina, efa mihaingo eona amin'ny vadiny ny fiangonana. Zava-dehibe zany ngavana, satria tsy maintsy akarina ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao zay rehetra natoky ka nitoetra sy tsy niala tamin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, fa naharitra tamin'ny fahoriana, naharitra tamin'ny fijaliana, naharitra tamin'ny fanenjehana, kanefa tsy nety nivadika tamin'ny Kristy dia indro akarina ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Any amin'izany toerana izany dia voalaza fa tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, efa lasa ny zavatra taloha. Tena azo antoka izany teny izany satria matoky sy marina ireo teny ireo. Koa ianatrehan'izany, aokantsika tsy ekeka ambara-pahatonga izany feom-potoana izany, fa tena hitoetra tsara ao amin'ny Kristy, hiorina mafy ao amin'ny Kristy. Kristy rahateo dia tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Ny fitiavana izay tiavana antsika dia tsy manam-pahatam-perana. Fitiavana manakizay, izany mitiavaka anao
Ary zany nampaharetako famindrapo aminao ny voalaza ny soratra anazy. Toenatrian'izany dia onkotsika tena hitoetra tsara amin'ny Kristy, akato tsara ny teniny, ary tsy ekikaty na ekikaroa fa hibanjina ny Jesosy Kristy, ilay tompony finoantsika sy mpanefa izany. Satria ho avy ny fotoana ary tsy maintsy ho tonga izany, efa lasa ny zavatra taloha, ireo atao ny tonga vaovao ireo. Efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany, ary efa miaingo eo amin'ny vatiny vomana tsara ilay ampakariny, izay tena miaingo tokoa. Ohatran'ilay vehivavy ampakariny efa tonga ny fampakaram-bady, tena miomana fantatra ry, dia manina zasy ianao miona amin'ny Kristy, izay ho avy eny amin'ny lanitra, tsy maintsy ho avy izy ambara-pahatonga an'izany, oka hitoetra tsara amin'ny fanarahana amin'ny Kristy. Akato tsara ny teniny, ary tsy vadika aminy na mininina na mininina tangan-javatra miseho. Atao amin'ny bokin'ny Apokalipsia dia seho fa tsy maintsy isy fijaliana, isy fahoriana, isy fampahoriana, kanefa tsy maintsy ho avy ilay fandresena. Kristy mpanjaka, Kristy mpandresy, nolazaina atao amin'ny bokin'ny Apokalipsia. Firan'ny olona mpandresy sy olona nandresy ny fijaliana. Tsy afaka mandresy ianao raha tsy miady. Izay mahatonga ny Paoly apôstôly midia miady tsara amin'ny finoana. Ka azo mafy miteny fiainana manakizay izay fanomenantsika, aokantsika tsy vadika, hitoetra tsara, aroka atoky fa tsara lavitra no nomen'Andriamanitra antsika, dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay fonenan'ny olona masina, dia irezo ravana. Ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ataonao rehetra, aokanao vonona tsara amin'ny teny tsara rehetra, ary tsy ala amin'ny fanarahana ny Kristy, ka hiteny tahaka n'ireo apôstôly koa tamin'ny fotoana andro reny. Akananiza moa izay, ianao manana ny teny fiainana manakizay. Tratranao ny lanitra vaovao sy tany vaovao, izay tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo na fiterainana, fanantenana, koka zany no mbatintsika, ary fafany ranomasy rehetra amin'ny masina. Dia ho avy tokoa ny fandresena mihetsinetsina sy miheny tompantsika, fa matoky sika fa minoatra no mpandresika amin'ny alalan'ilay tiantsika, dia Jesosy Kristy ilay manana ny fahefana rehetra anan-danitra sy ety an-tany. Amen. Misotranao izay raha eo fa hainao ny mampahiry anay, manoloana ny ady atrehanay eto amin'ity zotrozao ity. Tsy avelanao ekeka foana izay, fa raha mbola misy koa ny farany, dia tsy foana ny fanantenanay, ary ny amin'ny farany dia fandresena lehibe menao anay izay manaraka anao sy mitoetra tsara aminao, ho ampahareto amin'ny fanarahana anao izay tompo. Fa kanamiza moa izay fa ianao no manana teny fiainana manakizay, ataovy tafatoetra tsara amin'ny fonay, ka tsy anazy ny anatahotra, satria noho efa niteny hoe ny fiadanako no meko anareo, fiadanako no avelako anareo. Dia izany fiadananao izany tokoa no asahinay mivavaka indray manao hoe: rainay izay ny an-danitra, mamasina ane ny naranao, mitonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ny anina sahazo anay, ary mamelany elokay tahaka na amelana izay milika taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, manao amin'ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Mitanterahan'ny tompo amintsika ane zao todrano, izay tononona amin'ny naharaisana ka fanamasiny izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika, mpiandondry lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena manakizay, izany hoe hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiaso anatinareo izay Kristany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho azy anie ny voninahitra manakizay, aoka ianao aharitra amin'ny fanarahana ny Kristy, ary tsy eritreritra foana fa hibanjana ny Kristy, ilay tompo ny finoantsika sy mpanefa azy. Voninahitra anie ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.